Izay lafim-baovao manasongadina ny toe-karena izay ihany sika naneho ampahibemaso ny rafitra vaovao entina hanohanana ny Madagasikara na ilay antsoina hoe cadre de partenariat pays ny Banque iraisam-pirenena ny maraina teo Lohahevitra roa lehibe moa no niompanan'izany dia ny fampihenana ny faharefoana etsy andaniny ary ankilany kosa indray ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra ho an'ny rehetra. Nampanantena ny vondry ny Banky iraisam-pirenena nandritra ny feonamben'ny mpampiasa vola sy mpamatsy volan'ny Madagasikara izay nitanterana tany Paris tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra 2024 fa hitondra famatsim-bola mitetina $3.3 miliara ho an'ny telo taona ho avy. Nampafantarina ampahibemaso androany teny anosy ny rafitra entina hanohanana Madagasikara na ny cadre de partenariat. Ny partenariat dia fomba anankiray ahafahantsika mahatratra aingana ny tanjona. Ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandrafetana ny dina fampandrosoana sy ny politika fampandrosoana mazava loatra fa fanjakana. Ny fanjakana zany mamaritra ny sehatra mba ahafahan'ny Banque Mondiale mijery hoe inona ny maika indrindra. Manana antsika ny plan national de développement antsika. Naveriko teo fa anisan'ny zavatra kendrentsika voalohany indrindra dia ny bananantsika antom-panjakana matanjaka satria ny antom-panjakana matanjaka ihany no afaka miasona teo karena matanjaka. Ary ny manaraka an'izay dia ny zavatra atao hoe iraisana amin'ny Banque Mondiale dia ny fanaovana zay atao hoe stratégie rehetrarehetra hiadina amin'ny fantrana. Faharoa zany mitanjona ao anatin'ity cadre de partenariat ty dia mba ahitantsika fomba ahafahantsika misitraka ny instrument financier rehetrarehetra entin'ny groupe Banque Mondiale na amin'ny alalan'ny IDA zany ny institution internationale na amin'ny alalan'ny EFC zany na amin'ny alalan'ny MIGA moa zany des agences multilatérales pour la garantie des investissements. Misy mode de financement maro afany na ny fanjakana misitraka na ny secteur privé misitraka an'izany. Ramatoa Lohahevitra izay solitena maritry ny Banky iraisam-pirenena eto amintsika dia nanantitrantitra fa miisa valo ireo tanjona hotratrarana. Ankoatra ny fanohanana arabola dia mitondra tantsorika ara-teknika ihany koa ny vondry ny Banky iraisam-pirenena izay ahitana rafitra 4. Ny SFI na ny Société Financière Internationale dia hitondra famatsim-bola mitetina $300 tapitrisa ho an'ny sehatra tsy miankina mandritra ny roa taona ho avy.